satria nahoana zavatra tsy ekeny tsy fangatahany malagasy fa evitrevitra ilay président ny république fotsiny teto zay olony any ny tonga de anao an'izao zay ny mampatonga ana miteny hoe okzay ary zay mahatonga andro tanora reo miteny hoe okzay. Manotra ny araba ontsika rehetra atao anatiny ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana zay anasana ny rado Rafalimanana filohan'ny fikambanana ny fanahy no maolona. Miaraka amiko eto anetana an'izao fandarana izao ny namana Michel Nomenjanary. Miaraba anao Michel. Miaraba ny toka, miaraba n'Andriamatoa ny rado Rafalimanana, miaraba ny mpanaraka ny fandarana amin'ity ariva ity. Ny rado Rafalimanana tamin'ny taona 2024 izy raha tsy diso nilaza ianao fa hisitaka kely amin'ny fanavana politika. Sa moa hoe hiala tsy hanao politika, zao ianao miverina eto indray hanao politika indray ve zany? Voalohany angambany aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana ifampiresahana izao. Dia miaraba anareo amin'ny rahalahy dia miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'ity fandarana ity amin'izao takariva eto a Madagasikara izao. Tonga dia ny amaliko ny teninao angambany hoe ny rado Rafalimanana dia za moa dia amin'ny teny anglisy izy hoe businessman philanthropiste, zany hoe mpandrarany nisy anahitra amin'izay fa lasa philanthropia. Ary tamin'ny taona 2024 dia niverina teto Madagasikara mihitsy ny tenako ny teny nampiantso anareo mpanao gazety hoe nisitaka kely mihitsy ny amin'ny politika satria tsy haiko le politika teto Madagasikara, indrindra le fanaovana politika n'ilay atao hoe politique politicienne zay nieritreretina hoe anovan'izay mba tanjona ny latsana tamin'ireny filohan'ny république teto ireny tamin'ny 2024 na ny 2024 kanefa aleoko mihitsy nisitaka kanefa ny ankehitriny dia inona ny iverenako eto raha ngamba ny ataoko hoe raha ivolana lasa zay dia nanao filazana mihitsy tamin'ny Facebook hoe tamin'ny page-ko hoe tsy somary tsy ho hitanareo mihitsy ny ary eto amin'ny tambajotra serasera satria niverina nianatra koa na dia PDG na société ary verina nianatra nanao an'ny PhD na ny socio-économique sy ny géopolitique sy géoéconomique. Zay zany ny zavatra nataoko any Abu Dhabi zany any Emirates Unis. Tao anatin'izay koa natonga ny asako rehetrarehetra mifandrarana zany dia nakiniko amin'ny tanana ny orinasa zay tsy misindraka ny velany. Zay zany afandroany verina eto Madagasikara no nitoedrarary eto Madagasikara satria amiko tsy mety raha mijery fotsiny ary miangatra zay raha ohatra ka ny velany mijery ny zavatra misy eto. Ny rado Rafalimanana anao ino eto Madagasikara indray zany rehefa nisitaka ny tontolo politika ny taona 2024 tany 2024 miverina ny afina kely indray teo amin'ny taona 2024 taorian'ny fampihofanana izay nataonao makasika ny tontolo ny fandrarana teto Madagasikara volana oktobra tsika zao 2024 inona le tena ataonao eto zany? Ny ataoko eto raha mba tadidy kely tsika tamin'izany nanapa-kevitra le hoe sitaka politika dia nanangana coopérative mba ahafahako manampy malagasy mba satria ny fandrarana manko no hainy toe-karena dia nanapa-kevitra hoe tsy anao fanampinan'ny ohatrany nataoko hatramin'izay zany le manao donation an'ny Madagasikara foana fa ny fandrarana ny nampiana dia hoe ny famerenany asin'ny resaka coopérative tamin'ny 2024 io satria moa fantatrinareo ihany hoe ny programme netiko tamin'izany latsaka filoham-pirenena dia ny projet de société dia ny vatoeka na ny hoe voamera-toe-karena bokon'olona zay nilovaiko sy natsaraiko tamin'ny colonel Ratsimandrava. Kanefa rehefa tsy nety ny politika dia tonga dia nataterahako izy hoe miverina eny mifokon'olona satria io ilay atao hoe toe-karena bokon'olona. Rehefa zay nefa dia mbola tratrany antson'izay nataon'ity fanjakana malagasy ity. Zay zavatra nataoko teto amin'ity firenena ity efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ary efa nilazany zany ambenimbeny
maidolo ny sociétéako teto ny orinasa koa nanana piasa teo amin'ny 200 mahery tamin'ny efa nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny 2010 nisy nadory daholo ny orinasako tamin'ny 26 janvier 2009 rehefa aveo ny tenako moa efa mandrarany Dubai efa tamin'ny 12 taona zay nipetrahana any Dubai dia nanatanteraka hoe tsy afaka mijery fotsiny ny Madagasikara indrindra ny tanora malagasy dia namorinasa teto zavatra mitranga amin'izay araka ny fanontanianao dia inona niverenako eto dia tsotra resy le Madagasikara ary zay fariseny zay no nahatonga ny rehefa nandeha ny mouvement ny GNZ teto Madagasikara satria io foana moa tsy azony malagasy hoe ny GNZ ange tsy resaka hetsika malagasy fotsiny savaty Rafalmana vao sakatsakany ianao eo anao teo amin'ity fitondrany ity tonga eto zany ianao anongana ny Andry Rajoelina ve satria zay ange ny resaka mandeha amin'le mouvement GNZ zay niteneninao teo nangingina ianao mihetsika ny GNZ anala ny filoha Andry Rajoelina tonga indray ny Rado Rafalmanana zay zany le izy sao hoe mijapy ihany koa anty hetsika ataony tsara daholo le fanontaniana ny any zavatra tsotra dia teny tsotra mila miala eto mpanimba firenena ny firenena dia nopotehana nandritry ny 12 taona ary tena système mana mafia no nipetraka teto amin'ity firenena ity hitanareo ngamba nazo anay hoe mizara danse tany Ambatondrazaka dia nigadraina miaraka amin'ireo tanora be da be zay nitondra danse avy any Dubai miaraka amin'ny mpanjakany Dubai dia nisakatsakanana ny zavatra mitranga dia tena natao tantely afa-drakotra ilay Madagasikara ary zay zavatra zay no tsy neken'ny saiko sy ny foko ny hoe tsy mety tsony ny fitakina nentin'ireo tanora ireo dia resaka jiro sy rano ary resaka hoe fitakina zo fototra zany nataontsika hoe réclamation fondamentale kanefany nanaovana répression izy nanaovana fanapotehana nanaovana famonoana nanaovana fanagadrana joro rehefa niodiny vao tonga teto Madagasikara ny tenako ny taoriana 25 septembre dia tonga dia nanao fanambarana tamin'ny vahoaka malagasy hoe ny tenako ny Rado Rafalmanana sy ny fikambanana ny fanama olona dia anoana tsisy fepetra an'ireo tanora ireo satria io tanora ireo GNZ ireo tsy hetsika politika fa tena fitakina ny atao hoe zo fototra fa efa tonga amin'ny hoe efa nisorana ny filoham-pirenena izy misy antony zay ny eny akianja androany satria misy antony azadintsika ny antony satria raha nitaky zavatra zo fototra izy dia erim-pamiretana no namena azy ary zay erim-pamiretana zay tonga hatramin'ny famonoana reny tanora tany Dego tonga hatrany amin'ny fanagadrano fisamborana mbola androantsika miteny zao mbola misy tanora mbola any aminatin'ny fisamborana any mbola tsy fantatra hoe aiza le tanora midika an'izay tsisy mpiary io tanora ireo ary ny zavatra anankiray koa hitako dia be loatra koa ny mpanao politika zay mampiasa an'ilay politika fomba fanao politika politicienne manao amin'ny teny malagasy mahitsy izy hoe sovaly an'ilay resahanao teo hoe mijapy an'ilay tanora ary zay no nampatonga rehefa nanao fanambarana teto Madagasikara dia hoy zao hoe ny mpanao politika rehetra tokony ao aoriana ny GNZ fa tsy ao aloha ka rehefa aveo satria tanareo izay zao anisan'ny fahatandro anay tamin'ny androny 2002 dia ny génération anay rehefa nitaky dia rehefa aveo rehefa tapitra ny tolona dia ny mpanao politika foana no mizara seza dia mitovy foana le zavatra ataony izay ny joroan'ny Rado Rafalmanana androny raha le kisarisary hita tamin'ny alahady 12 volana oktobra lasa teo teny amin'ny 15 Mei dia mpanao politika marobe tsy azo heverina fa tsy naomby tamin'ny zavatra nataony reny hitantsika ireny tenyny Rado Rafalmanana inona zany le politika hoentinao anorona ireto tanora reto mba tsy hijabaka amin'le politika rafitra nanimba ny firenena mazava ho azy rehefa atao rehefa tonga moa ny fanampin'ny maramila rehefa nanao antso ny tanora ary anisan'izany ny fikambanana fanama olona hoe mba vonjeo maramila ny tanora amin'io erisetra ataon'ny erim-pamiretana io dia
voavamoniny olana tamin'ny 13 mai tamin'ny sabotsy kanefa rehefa tonga ny lahady a dia nipotra daholo ny mpanao politika ny tenako tsy tokony hoeny fa kosany a no ny fangatahan'ny tanora satria ny akabetsahany tanora ao anatin'ny fanama olona dia ao anatin'ny genzaida dia ny teny hoe mila tonga aty ianareo dia za moa ny teny hoe za tsika bary a za hijoro rehefa tonga teo a zay voalazanao zay nitranga feno le mpanao politika zay ny teo ihany eo dia tezitra ny tanora hoe fa maninona ny etsika ohatran'io a lasa sovalin'ny mpanao politika androany a teny tamin'ireo tanora hoe tsy aza manidy varavarana aleo satria tolona iraisana zay iadivatsika n'le atao hoe mitaka fahamarinana sy ny rariny voafeny io daholo ny rehetrarehetra ao anatin'ny kolikoly avoleta zao zavatra rehetrarehetra iainantsika zao kolikoly kanefany a mahatanora azy a dia somary mbola entony fo sorena daholo ny tanora teo ambony estrade teo fa zany teny hoe alao fotsiny aloha satria niakatra moa zareo député be da be no tonga dia niakatra nanakona ny tanora teo dia zany teny hoe alao lo fotsiny aloha tanora aza maiky tonga dia mitady fahavalo aloha fa alao izy ao fa amiko dia io tolona mitadiaviny genzaid io a sy ny tanora malagasy fa tsy hoe ny genzaid arery satria fa niantso izy ny rehetrarehetra hoe mila mifanampitsika dia ny fanovana tanteraka ny fomba fanaon'ny mpitondra fanjakany eto amin'ity fireneny ity zay ny zavatra tena zavatra lehibe misy ny fitakina ny fanovandravitra fa le rafitra ovaina tsy ndrafitra tsy mahafaka kolikoly fa ny olombelona no manao ny kolikoly ary le pratika amin'ny teny vazaha izy hoe ny pratika politika n'ity fireneny ity mihitsiny a no mampanjaka ny kolikoly eto amin'ity fireneny ity ary zay ny tena zavatra anankiray tsapako amin'ilay mahazo ny tanora amin'izao fotoana satria te hitroatra izy satria amin'ny atao fitaovana foana ny tanora fa androany a tokony mijoro ny tanora ary tokony enyreo mpanao politika reo ireo mpanao lehibe reo zany rehefa teo a miteny anglisy izy hoe has-been tokony akasisiny daholo aloha dia alao ny tanora amin'izay ny ametraka ny zavatra vaovao mety nisy tanora ngarajoelona niditra teo fa tsy mitovy ho resantsika ihany moa zay mety hoe sosikevitra ao zay voana amin'izao fa resaka Dubai ianao firy taona moa le tany Dubai 90 taona napetrako tany Dubai fantatra zany zao fa hoe nandeha nakany Dubai ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa niala teto Madagasikara tany Sainte Marie La Réunion Maurice nisy dia nakany Dubai confirmenao zay ve aloha hoe any Dubai izy ngoa mbola filoham-pirenena nga moa izy voalohany aloha dia any Dubai izy ary niala tao La Réunion izy dia nakany Dubai ary nisy roplanina rehefa nalainy roplanina ny armée française izy a dia nakao La Réunion a dia le roplanina jet anazy ihany io a dia nakany a Dubai ny zavatra tiako tsipihana aminareo dia zao ary zay ny anisany anankiray horisahako eto koa fantatrareo hoe nadritry ny 11 taona no nirahako amin'ny ny olona ao amin'ny tam'izany lazaina mihitsy hoe hoamidiny Rado Rafaly manana amin'ny arabo mihitsy angamba ty Madagasikara ty politika misy eto Madagasikara mantsy rehefa io olona misandratra olona misongadina ohatran'izay dia hoe misy vondrona ao ambadika iny mety mpandraraha vaventy mety firenena vaventy mihitsy ny Rado Rafaly manana avy eo ambadiky ny arabo zany zao zavatra tsotra be ny amaliko an'izay tsisy arabo ambadiky ny Rado Rafaly manana ny ambadiky ny Rado Rafaly manana dia malagasy ray mantolo ary zay mino an'Andriamanitra zay aloha zava-dehibe faharoa mamela kely nareo mirahalahy mety tsy mihitsiny raha tonga ny cyclone Ronat eto tamin'ny 2013 zay ny tena zavatra action humanitaire national nataoko ny Rado Rafaly manana niaraka amin'ny fanama olona dia niaraka tamin'ny mpanjakany Dubai zay satria nisy vonana azo be tany Toliary tondra don zay amina $1 million be da be inga Andry Rajoelina amin'ny président tetezamita tamin'izany ndahazo ny tsakasakana faratapony nefa nieritreretinareo hoe ny
mpanjaka Dobay no zana mpanjaka Dobay niaraka tamiko teto. Dia rehefa tsy nanaiky ny tenako satria tsy nanaiky mihitsy ny tamin'izay hoe omena fanjakana Laidon fa izy nizara n'izy Tantoliary dia ny farany moa vitana ihany mitondra n'izy Tantoliary fa rehefa avy eo eo moa fanao an'ity fanjakana nisy teto tia io compte fake ao anatin'ny Facebook sy ny pombanazy rehetrarehetra dia efa zary fomba fanaon'izy ireo le manimba olona dia naratsiana hoe andeha ho amidiko amin'ny arabo satria tsy mbola nisy malagasy na anankiray ary hampanatretena ny tenenako an'izany hoe nanampy an'ity firenena ity amina donation des millions de dollars. Zay ny zavatra anankiray. Dia naratsiana hoe manao ny miaraka amin'ny arabo. Rehefa tonga Andry Rajoelina ho filohan'ny Repoblika teo dia izay nampatonga anany teny hoe tsy hisitaka politika aloha satria rehefa mifampiresaka tamin'ny mpanjaka ny Dobay tany dia niteny izy hoe Madagasikara jerena fa aza manao valifaty politika ny Rado. Rehefa tsy nanao valifaty ozy ataovy. Zay ny eritseritra ao amin'ilay izy any Dobay io. Ny any Dobay tsotra. Misy fanambarana efa nataoko tamin'ny alady teny amin'ny 13 Mai. Ary ny zavatra nyteneny koa dia ozy izy zao hoe ny fanama olona izay tarihako dia ametraka amin'ny fitoriana an'ireo nangoro-karena manomboka amin'ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga sy ny Firongona maneran-tany. Fitoriana izy io. Fitoriana eran-tany isaky firenena izay misy ny fananan'ireo olombelona ireo. Misy fehefany tenenina ny ao Maurice, ny any Dobay, ny any Panama, ny any Suisse, ny any Frantsa. Toriana ohatrany ahoana moa zany? Toriana pénalement. Toriana noho ny fangalarana fanangonana karena vola malagasy. Efa azo daholo hatramina compte, hatramina prétenant hipetrahany volan'izy ireo. Ary ny vola tsy ho azonareo an-tsaina. Vola be. Vola kely, ilay hoe vola kely fa vola be. Tsy maintsy miverina eto Madagasikara. Na ariary ary tsy maintsy miverina eto. Ahoana mety manana toky herijika ve ianao amin'izany zavatra atao? Anananao proof ihany koa ve le zavatra lazainao takin'ny olona misy ny proof. Ary nandritry ny taona ny cabinet d'avocatko efa nanao an'io zavatra io. Efa nanomboka ny taona 20 zay. Satria ny tenako mba nana firme d'avocat ao anatin'ny groupe ny Rado Groupe en Dubai. Manatanteraka ny zavatra io. Zay ny zavatra ankatahako atsika malagasy. Ny malagasy tsy voatery hitovy daholo. Ka hoe rehefa nivelany dia tsy azo toriana ny olona. Ny fitsarana nivelany rehefa manana proof sy ny zavatra rehetra ianao dia mipetraka. Efa mitory azy any Dobay zany ianao izy any Dobay. Efa mitory ao Dobay. Fa androany za tsy teny anareo ny zavatra efa procédure arosina ihany. Mbola manana passeport diplomatique izy. Fa mbola horesako amin'ny manaraka hoe inona procédure. Inona le sanction andrasanao amin'ilay fitoriana ny sanction simple. Efa niteny anazy na izy rehefa nanoratako. Avereny daholo fotsiny ny vola amin'ny Madagasikara. Ny vola amin'ny malagasy mila miverina. Io tsisy resaka hoe maninona fa vola amin'ny malagasy. Za vao aingana ny tany Burkina Faso. Ary nresaka tamin'ny filoha Ibrahim Traoré. Nijanona naharitra tao satria nasainy anakany. Ary rehefa nresaka zay dia ohatran'izay ny fomba fataony. Tsy maintsy zay rehetrarehetra nangala-bola tamin'ity firenena ity dia tsy maintsy miverina ho amin'ny malagasy. Ny Rado Rafalimanana évaluation zany mety otrininy eo reo vola lazainao teo vola nangalariny zareo teto Madagasikara mety otrinitrininy eo. Zao le izy ny teny anareo hoe zao le izy efa ho avoka officiel daholo ny zavatra rehetrarehetra ary hipotra daholo reo. Cabinet d'avocat anaky 6 no nasiako manaraka an'ireo dossier reo. Tsy izy mirahalahy rehetra fa misy maro. Io zay manko tsy azo zareo fa rehefa hoe any Dobay dia mividy trano dia manao an'izao dia manana compte bancaire dia fa io hatramin'ny nanomboka ny 7 sy 4 arivo. Niza hatramin'ny resaka bois de rose ao anatin'io daholo.
tady Dieu fa misy plainte internationale reo tamin'ny sivy sy roa arivo reo olo reo a de mikirakira amina tiako fatarina anareo fa ny valeur ny bois de rose zay za tsy miteny hoe mbola gelé fa efa répertorié amina milliard de dollars ny amin'ny aty manaraka ty a de amina milliard de dollars be da be tsy kely tsy vola kely zany tsy resaka fotsiny mba vola azony tamin'ny fandrarana kosa le izy Tsia. falimanana tsia tonga dia misy be da be bangainao manko izy hoe nangalatra fa mpandrarako any amin'ny fitsarana izy mamanzay any amin'ny fitsarana izy a no manazava zany fa tsy ny anjarany a izy manazava mitondra ny profiny hoe taiza dolo ry volo reo karaha man'ny président ny république eto a fantatra ny fananany alohan'ny latsaka président izy a fantatra de androany izy a manana 1 million de fois an'izay zavatra zay zay ny atao hoe blanchiment d'argent zany ny atao hoe fuite de capitaux ary zay ny mampatonga ny hoe tsy mijery fotsiny reo firenena misy firenena lehibe zay ny bledenay natrany amin'ny Nations Unies satria azadino ny tenako dia représentant permanente any WFDP any amin'ny siège ny Nations Unies any New York io le lazainy zareo hoe fo passeport ko hoe ndretraretra raha fo hoe passeport ko ivezivezy eto aminao zay ny mampatonga ny hoe ny tenako tsy hoe rehefa nangina de hoe mana famarinana izy fa misy fotoana itenenana androany ary zay ny azavaiko ny malagasy androany tsy misy niza afaka miteny ka tingy volany dadabe anay sy bebe anay io hatrany amin'ny prétenant reto mbola ampitaiko anareo be da be ny zareo rehetrarehetra mpitondro reo tsoko ao Dubai eo satria fa fananany eo satria tretiny hoe tsy maninona io fa misy farany zavadrehetra Dubai misy lalàna ary zay ny zavatra anankiray a itenenako an'ireo malagasy atompo prétenant tomponantoka koa nareo satria misoratra aminareo reo zavatra reo ary be da be izy lasany reo ministre misy be da be reo ministre reo manana trano any ny aza adinitsika de ny samfinina malagasy tsy haiko na mbola samfinina ny anaran'ilay eto Madagasikara tamin'ny tsy tadidiko ny anaran'ilay DG iny a efa nanao fifanarahana contre le blanchiment et contre la corruption any Madagasikara ny banque centrale any Dubai sy ny Madagasikara ny dikan'izay afaka malalaka tsara ny fanenjehana any zay vola rehetrarehetra makany Dubai io tsy mijanona politicien rery fa hatramin'reto mpandraraha zay tena manimba ny firenena eto fantatrareo zany ny karana ny sinoa ny vazaha za tsy miteny izy rehetra fa ny anahy fantatro zay rehetrarehetra manao resaka fuite de capitaux trafic financière de tsy maintsy miverina amin'ny malagasy ny vola azony rado rafalimanina antoka ary ve zany fa tena ijoro zany samifiny zany olona ambany fifehezany andro rajoelona daholo ny mifehny samifininy ministeran'ny fitsarana rafitra marobe mivondrona ao amin'le hoe rafitra miady amin'ny kolokolo misy ny PAC misy ny Bianco misy ny Aray zao le izy efa raha tadidiny monsieur Michel tamin'ny nalo conférence de presse rehefa nilatsaka ty vao tonga teto Madagasikara de niteny hoe manana didina reo Bianco ny OPJ ny resaka manao ny enquête ny ady amin'ny kolikoly fa io efa niresahako tamin'ny 2018 raha tadidinareo mirahala tsara rehefa nitambatra zay tao amin'ny Braoncini de natao tamin'ny live TVM de teo daholo ny candidat rehetra isy Ngaravalomana ny Andro Rajoelina sy Ngaravalomana iny tsy nanatrika an'io fivirina io de zany teny tamin'ny le BN sans finance Bianco sy le commission financière amin'ny CENI teny direct hoe tandremo fivarotra tandrazandry olombelona reo ny zavatra anankiray de zao marina ny teninao hoe voafehiny zareo reo olombelona reo fa rafitra io zay ny le teneniko hoe
tsy mbola maika be tsika ny androany aloha ny tonga dia osoloana rapitso maraina andrafitra fa le olombelona mihitsy iza mitantana le bianco iza mitantana le sanfiny iza mitantana le iray tsy tokony dikany atao hoe bianco de bureau indépendant zany hoe tokony tsy maleo teny fihinana ataon'ny radorafalimanana avy any ivelany ano mitory fa tsy eto ny fitoriana dia any velany ary any velany a ny avocat any velany a tsy mandany fotoana amina resaka hoe zavatra kely fa nalalaina daholo ny dossier rehetra hatramin'ny 2009 hatramin'ny androany a dia jerena daholo ny taratasy rehetrarehetra momba ny zareo ireo ary zay mitory any amin'zareo frantsay mitory any zareo any amin'ny frantsay fa ny fanjakana tsy maintsy efa misy ihany efa préparé satria citoyen français le olombelona anankiray André Rajoelina amin'ny maha citoyen français anazy a dia nipetraka any amkoa ny plainte io zany zay firenena efa fantatra efa mety tsy hoandry olombelona ireo dia tsy maintsy nametrahana plainte daholo na hatrany Corée du Nord ary izy nitsoaka dia mipetraka any ny plainte ny filoha frantsay io maly mbola niteny a ny filoha Emmanuel Macron raha nanontaniany mpanao gazety mahakasika ny zava-misy eto Madagasikara dia nanamafy izy hoe mivereny anareo amin'ny ordre constitutionnel fa efa nahazo an'ny Madagasikara ny trangasala amin'izao ka raha miziriziry zany ao anatin'le fitakiny hoe miala Rajoelina sy ny sisa dia ny vahoaka malagasy indray no sahirana ahoana no fandraisanao an'iny teniny Emmanuel Macron fandrahonana ihany koa ve iny izy mitambatra ny zavatra tsapako a ary tsika ny saiko hamamalagasy a dia tsy mety amiko le tenen'ilay président France satria tsika malagasy moa zany vao zanaka 70 taona dia ny sarobakolo foana napetrany teto diso izy diso président frantsay ary tsara fantatrareo a ametraka lettre officielle ny fikambanana fanamaolona angataka fanazavana satria manao ny ingérence ny frantsay efa ingérence nataon'ny frantsay tamin'ny 2009 tamin'ny fanaovana coup d'état zay nirahany tamin'ny président André Rajoelina ihany zao moa androany le président frantsa tamin'izany Nicolas Sarkozy en 20 octobre izy ny andihiditra any amin'ny fonja mbola tsy dossier Madagasikara io sady dio fa izy ao anatin'ny dossier Madagasikara mbola mandeha my plaintiny Nicolas Sarkozy noho ny ingérence amin'ny resaka coup d'état teto Madagasikara androany hitanareo tsara ny fidiran'iny roplanina maramila frantsay nakany le citoyen français André Rajoelina ingérence tena fotana mahafaty reny satria atao anatin'ny territoire malgasy misy souveraineté ty fireneny ty fatelo maraina rehefa mivory tany Egypte le président frantsay a dia miteny izy maraina hoe rehefa nanontaniany mpanao gazety izy hoe fantatrao ve zany resaka exfiltration nataon'ny frantsay zany toy izy hoe tsy mahalala an'izany tapitra le fivoriana indresanao iny ny teneniny hoe mila manaja ordre constitutionnel zao ny zavatra teneniko atsika voalohany aloha maranako an'le frantsay a za tsy d'accord ok zay ny ingérence ny Madagasy ny frantsay eto amin'ity firenena fa sao de le Madagasikara mihitsy mila ny frantsay izy miteny anao an'izany ianao ve zao mila frantsay afantaniko ianao ve zao mila frantsay fantatritsika tsara hoe toekarena malagasy zany marefo tsy maintsy mila ny avy any felany tsia so hitodika any amin'ny arabo ihany koa ny raha tonga dia teneniko tolo hoe tsia ny antony dia zao Madagasikara te hiteny any zavatra rehefa avy eo voateny resaka an'izay fa aloha iverenako kely aloha le resaka ingérence frantsay zao ny zavatra anankiray ny frantsay tsara fantatritsika fa any Afrika voaroka daholo ny firenena afrikanina dia mandroka ny frantsay Madagasikara rery a satria citoyen français le président zay roa eto tany ange tsara fantatrareo a fa président eto tany dia misy frantsay anankiroa président Frantsa dia président Madagasikara dia nitanjony zareo a eritreritran'ireo rehetrarehetra efa voaroka tany Afrika tany izy a dia eritreritry eto Madagasikara tsy tompoko raha izay teny ianao hoe Madagasikara mila ny Frantsa tsy mila ny Frantsa raha ohatra koatr'izay ingérence zay ny ilainy
ny zavatra tokony marina fa misy rango-poy resaka hoe fiarahana hatramin'izay Frantsa sy Madagasikara na dia androany ary mbola tsy mireconnaître ny génocide nataony tamin'ny MDRM 1947 ary mbola tsy nanao réparation ny fanjakana frantsay dia ny zavatra teneniko anareo dia zavatra tsotra tsy ilay malagasy izy raha ohatra ka mbola resaka fanaovana sofifra fiteny azy na atao hoe seconde zone na malagasy firenena manana fiandriana ny Madagasikara fa tsy maintsy hoe tsy maintsy frantsay Dubai nga nila vazaha Dubai zany anie mbola l'an 2000 mbola mahantra ny toliary kanefa maniny izy tafita androany tsy mihindrana vola amin'ny banque mondiale izy tsy mihindrana vola amin'ny FMI izy tsy misy pétrole ny Dubai fa ny Dubai noho ny finiavany atao hoe patriotisme ohatra ny Vietnam potiky ny guerre potiky ny colonisation mba mijerevanareo internet raha tsy nakany fa mivoatra za Vietnam zany satria nahoana patriotisme nitondrany azy ary zay ny anisan'ny nanesako na nikeko ny fanasany capitaine Ibrahim Traoré nakany Burkina Faso satria misy ny asako voalohany rehefa niasa tamin'ny zavatra natoko tamin'za mbola 20 taona dia tany Burkina Faso tany Agaodougou dia lasa manampy azy ary tany natsapako zany atao hoe fiverenana andoharano zay voiziko eto amin'ity vatoeka eto Madagasikara satria vatoeka angeo entin'ny Burkina Faso io rafitra avy any amin'ny fokon'olona satria misy tatary io tamin'ny Thomas Sankara présidence Thomas Sankara mianatra tany Antsirabe no nahita ny fampirarana niaraka tamin'ilay atao hoe satam-pirenena ny MDRM zay fitiavan-tanindrazana colonel Ratsimandrava niara-maty moa izy mirahalahy io programme io no entin'ny Ibrahim Traoré ao Burkina Faso tsotra be ny nataony 98% ny économie an'le Burkina Faso monopolisé ny frantsay androany rehefa tonga izy natsoma fotsiny frantsay soanareo manaja an'ny ferrana sy ny tompotsoany many Burkinabe soanareo mandeha moty zara raha misy ngambany 1% sisany orinasa vazana orinasa frantsay nandray valizy daholo sanctionné io firenena io tiako resahana zany hoe nitapahan'ny razotory zao miteny anareo mpanao gazety nareo mirahalahy mandraisa avion dana makamy Burkina Faso verina miloniny Burkina Faso zay ny teny filoham-pirenena Malheureux hoe raha vao mbola mitoy zao dia ho voasazy indray isika dia evany zay andra mivoaka malagasy satria zay raha mpiasan'ny vazaha izy normal be izy raha miteny an'izay zao teneniko anareo raha ohatra ka hatramin'izay tadidinareo tsara fa ny atao hoe fahaleovan-tena tsy miankina mitrosa ary vao tsy eken'ny saiko le hoe rehefa misy tsy maintsy mitrosa amin'ny banque mondiale sy ny FMI reo nge alohan'ny atao hoe banque mondiale dia banque izy za olona nisy mikirakira financiera tany banque izy mampalahelo eto amin'ity firenena ity surtout aty Afrika ny Frantsa nge zao mindra-bola amin'ny banque mondiale fa zao izy mihindrana dia ohatra mindra-bola amin'ny banque fa tsy isy mpiasa amin'ny banque mondiale maneho baiko izy ina ny ampiasaina le vola ianao zao ve indram-bola any amin'ny banque mihindrana vola ianao hividanana automobile dia aveo le directeur amin'ny banque miteny hoe marque Renault ny vidinao na marque Peugeot ny azonao vidina zany ny atao hoe banque mondiale za tsy io une banque izy manana ny tetikasany izy ny any zavatra tsotra kely anankiray androany diso tanteraka le miteny hoe tapaka rehefa tapaka amin'ny famatsiana amin'ny vola eto amin'ny Madagasikara avy any velany dia tsisy zavatra mandeha eto tsy mampandeha an'ilay izy tamin'ireny satria efa nisy niainantsika cyclique io niainantsika zany tamin'ny andron'ny président Ratsiraka niainantsika zany tamin'ny andron'ny président Zafy niainantsika zany tamin'ny tetezamita ny antony dia tsotra le olona mitondra eo amin'le firenena tsy manana an'le atao hoe connaissance na géopolitique et géoéconomique zany Dubai zany tsy mbola nindram-bola tamin'ny banque mondiale zany na ariary fa firenena rajoelona koa ngefa tena zany tamin'le izy mbola ilatsaka satria tsy takany mialatsika tonga dia ahitsiko ianao hoe tsy takany le izy zay nge ny ilaina fianarany tsy adala ny olona manana doctorat
izy nge tsara izy manana izy manko fantatro tsara izy fa ny olana mieno izy fa io mila takany izy moa miteny foana amin'ny vavao hoe tsy takatry ny ekipako non izy tsy mahatakatra zay ny anarana zay mahatonga ny hoe mila maka baccalauréat ianao de mila maka ingénieura ianao de mila maka doctorat ianao rehefa hitantana zavatra avo be satria ny relation financière sy azo ataony atao hoe B2B zay le zavatra tenako angambanareo raha hitanareo za miaraka manohana ny Donald Trump satria nahoana satria ny azy ny philosophie ok zay le multilatéral ina le atao hoe multilatéral amin'ny international hoe tsy maintsy miaraka amin'reto communauté internationale reto ho an'ny firenena ray tsy mila an'izany izy fozy izy hoe méga Mike Americain great again anazy iny satria président ny États-Unis izy fa ny azy tsotra be samy nareo président firenenareo miezaka nareo mitondra ny firenenareo de manao B2B zany atao bilatéral afaka manao bilatéral tsika amin'ny Chine afaka manao bilatéral tsika amin'ny Russie afaka manao bilatéral tsika amin'ny Brésil afaka manao bilatéral tsika amin'ny États-Unis afaka manao bilatéral tsika amin'ireo firenena nordika any Europe fa tsy maintsy Frantsa hitanareo zavatra tena fotana mafaty za zao voangana nanaraka an'izay ary anisany anankiray tena ho za hoe tsy maintsy hiverina Madagasikara inona zavatra mitranga naka vola amin'ny banque mondiale le fanjakana gasy tsy haiko à peu près tsy haiko tsy fa tsy tadidiko izy fa centaine de millions de dollars indramitsika rehefa indramin'ny fanjakana gasy dia indramin'ny zanakitsika dia inona zavatra mitranga gérenina FDC UNICEF le vola nefa le vola trosaitsika dia avy eo indray zany zareo le izy zany ny farany eto amintsika raha mindrana 100 millions de dollars baheurtsika ny zavatra mitranga dia tsotra tsy hita masotsika malagasy le 1 dollar satria ny antony dia zao vita rafitra rataratasy daholo io zavatra io fa tsy tena mipaika amin'ilay teteny zany Rado Rafaly manana hoe na tsy misy famatsiana avy any ivelany zany io tsy maninona tena afaka le politika ny Frantsay ihany koa ve zany fa tonga dia valiko mitambatra zay valiteny zay politika frantsay aloha raha io politika entin'ny filoha frantsay amin'izao fotoana io ho an'ny Madagasikara tsy mila an'io Madagasikara tonga dia valiko mahitsy tsy mila an'io Madagasikara eto dia mitodika mino fa tsy maintsy manaraka an'ity ny any amin'ny président le firenenao aloha misy Emmanuel Macron aloha reglena satria problema be any Frantsa androany ary zay ny teneko ny vahoaka frantsay aiza koa nareo mametraka tena olona mpitondra fa tsy mety raha ohatra ka mitsabatsabaka aty aminay raha izay tehindrainao hoe le fanontanianao teo hoe tsy ilaina zany 12 taona no mipetrahako tany anina moa sy ty tany a Dubai ny ainako zany zavatra zany ary hitako ny fiangan'ny Dubai tsisy resaka finoana tsisy resaka hoe vola vaizana fa io rehefa misy système le atao hoe bilatéral tsy ilaintsika zany bailleur zany ilaina izy androany satria zay ny rehefa membre ny Nations Unies ianao dia manana le atao hoe quota amin'ny FMI Banque mondiale fa tsy midika mihitsy zany hoe tsy maintsy ireo foana satria mananjotsika afaka manao bilatéral ohatra ny hoe zavatra anankiray zao irako amin'ny Burkina Faso miaraka amin'ny fond souverain omanina dia ny omanien mila produit coton hoan'ny makany avy any Burkina Faso dia manao système de troc d'affaires international zany zavatra zany fa tsy voatery hoe misy omanien mandeha makany Burkina Faso fa lizy accord bilatéral dikan'izay ny trosa iainantsika eto Madagasikara dia tena hoe fictif ina le fictif tsisy dikany io jereo ny trosan'ny Frantsa ngefa presque 20 mihoatrany 20 000 milliards d'euros azonareo an-tsaina ve zany nefa ny trosan'ny Madagasikara tsy mihoatra ny 10 milliards de dollars ny dikan'izay raha samy anakarena ihany tsika aloha mbola manakarena noho ny Frantsa satria olona be bokatrosa zay le tiako amarina le amaranako an'ilay teny fanontanianareo teo dia zao teny mahitsy ny azy any tsotra verinandoha rano Madagasikara za tsy atea hoe ampanantena ny malagasy fa ny zavatra teneniko dia zao na misy ary mivoana amin'ny resaka hoe sanction hoe ordre constitutionnel
misy foana firenena, misy foana institution financière. Tadidio fa feno institution financière eto Madagasikara, eto tany afaka miara-miasa amin'ny Madagasikara, ny arena amin'ny Madagasikara feno, fa ny olana dia lay olombelona mihitsy mitondra le Madagasikara ny posiny aloha fatana. Zay mampanakara, zay le vola be mipetraka amin'ny banky any amin'ny zareo reo. Eto ange vao misy mpandraraha anankiray miditra dia tonga dia pena aloha zareo. Zay ny tsekena. Ary zay ny teneko anareo hoe fa maliko madinitra alolo miverina doharana. Raha ny tianareo fantarina ny hevitry ny Rado Rafalimanana na anticonstitutionnel na constitutionnel. Rehefa ny souveraine ny firenena dia mananjo izy aloha hoe ty malagasy samy malagasy aloha manidy varavarana. Raha ny hevitro idio mihitsy aloha Madagasikara, idio aloha Madagasikara dia mahitsitsika dia mametraka hoe zao zany ny zavatra atao dia rehefa aveo amin'izay zay tsika vao miresaka amin'izay miteny foana frantsay zao ohatra ny raisy kokoina le zavatra Guirlande eto Antananarivo teleférika. Iza ny nangataka an'io? Ray zay. Faharoa, iza ny financier an'io? Fahatelo, iza ny ndraikitra nanaovana an'izy? Misy appel d'offre izy zavatra io. Dia faharoa, iza ny nanao financement? Frantsay. Dia rehefa aveo izy trosa sa tsy trosa? Trosa. Zany dia fa azo itoriana ny frantsay sy izay fanjakana teto. Satria nahoana zavatra tsy ekeny tsy fangatahan'ny malagasy fa hevitrevitra ilay président ny république fotsiny teto zay olony any ny tonga dia hanao an'izao. Zay ny mampatonga ana miteny hoe okizay. Ary zay mahatonga andro tanora ireo miteny hoe okizay. Ny tiako atongavana zany dia zao hoe tsy disoko tanteraka ilay miteny hoe tsy maintsy mila rehefa hiara-iasa. Nisy fotoana niara-niaraka tamin'ny mananamana frantsay maro mpitondra fansakana. Ary efa niteny 2011 nresaka tamin'ny mpitondra fansakana tany nyteny hoe raha tena tianareo hiara-iasa Madagasikara dia andao aloha anaovanareo fondation ny relation antsika. Inona ny fondation? Voalohany aloha mba hisindrankom-poy ninona resaha frantsay ny malagasy dia atao anaty fony mifona aloha nareo. Faharoa, mametrahanareo inona ny indemnité ampianareo amin'ny malagasy zay nivononareo ohatran'ny ompy teto. Fahatelo, mila apetraka tsara ny fiara-miasa fa tsy mety système France-Afrique ty. Ohatra zany nataony Ibrahim Traoré. Fakoma tamin'ny herinandro zay mbola mifampiresaka. Nareo nga raha mandinika indrosa izy tao anatin'ny herinandro niresaka momba Madagasikara. Satria zava-dehibe aminazy Ibrahim Traoré nge tonga dia nitodika tany amin'ny Rosia tonga dia nakany amin'ny safidy an'izay azadino amindroany ianao rehefa zay le teneko hoe mba mandehana ny Burkina Faso. Tsy Russie rera miaraka amin'ny Burkina Faso. Firenena rehetrarehetra miaraka amin'ny Burkina Faso. Zao na le frantsay efa niasorona miezaka be mandefa prétenant hiasa ao. Fa olona nianatra nge zao ny olona mitondra. Fa tsy le olona hoe tia ny valizy dia tonga dia hoe oui monsieur. Zay ny mampitonga ny tsy mitovy. Ary zay ny mahatonga ny hoe misy afaka raisina daholo, afaka miara-miasa amin'ny Sinoa, afaka miara-miasa amin'ny Malaisie, afaka miara-miasa amin'ny États-Unis, afaka miara-miasa amin'ny Allemagne sy ny Italie. Fa tsy voatery foana hoe tsy maintsy Frantsa satria zay le problema fanjanahana ara-tsaina nahazotsika malagasy. Leva amin'ilay hoe politika ifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany ny Rado Rafalimanana mpandraraha pahitokarina ihany koa ianao. Ahoana zany ny fehizatsika reto arena ambanin'ny tany, arena anaty rano, anaty ala ireto iarana miasa amin'ny anivelany rehefa tsy vitatsika no mitrandraka azy politika toy ny ahoana tokony atao zany? Aloha tonga dia ahitsy kely izy dia amin'izay mahitsy amin'ny mpijery tsy ho eo an-tsaintsika mihitsy ilay hoe tsy vitatsika. Tsy manana fahafahana dia tsy ho eo an-tsaina koa zay hoe tsy manana tsy namena fahafahantsika hitrandraka an'izy satria ny kody rehetrarehetra ohatra hoe kody mine ny resahanao frantsay ny ao ambadika nanao an'izany teto. Dia le malagasy satria mibanky eto Madagasikara presque frantsay daholo dia tsy manana accès ny malagasy. Zao zavatra teneko anareo tsotra be ohatry ny any Burkina Faso. Zay ny janonako elaela niaraka tamin'ny rahalahy Ibrahim Traoré tany. Ary isorako azy zasy satria izy nanasa anakany.
Ni au Burkina Faso, le plus grande mine d'or en Afrique, de au Burkina Faso. Frantsay ny tantana zany. Napodiny zareo izy tamin'ny faingana. Modinareo. Nationalisé ilay izy. Zao tsika amin'ny teny zao, Burkina Faso manana stock na 50 tonnes d'or. Amin'izao tsika amin'ny teny zao. Mitombo isam-bolana io. Tsika tongavana dia tsotra. Zay le atao hoe zay io takin'ny GNZ io. Ny GNZ ange zavatra génération digitale le mahalala ny zavatra miaingana any ivelany. Ny dikan'izay dia zao. Ny areny eto amin'ity fireneny ity aloha dia ny malagasy ihany aloha no tokony mitrandraka azy. Mety hitentsika hoe nareo ve zany dia iady. Ny olantsika dia nosika nefa nanao azany taloha e Solima, Odema dia ina ny olana raha very rehetrarehetra reny fa tsy mila verina zany tsika mbola zao. Non, zay le mbola veriko ihany. Raha misy olombelona ka tena niady raha tsy nanao kolikoly ka mipetraka ny atao hoe tena hoe manana ny atao fotom-pisainana tena hoe patriotisme. Miteny anareo zany ny any Dubai ary zany ny fanindriko indray andro rehefa ny Rado Rafalimanana mitondra Madagasikara mila verina malagasy daholo aloha ny secteur stratégique an'ity fireneny ity. Zany hoe nisy ohatran'ireny Solima reny, ohatran'ireny Hermad reny. Hitanao zao androany ianao Hermad. Marina fa hoe mbola mifanjakana le Madagascar Airlines. Fa io nge fa tsy malagasy manapaka an'io e. Vazava frantsay tsy fantatro io ny apetrany ao. Jirama kosa. Jirama ohatran'izay koa zavatra déguisé daholo. Dia potehany zareo le izy dia avy eo amin'izay izy efa mieritreritra ny vidy. Misy olona efa arrangement zay le teneniko hoe misy resaka mafia eto Madagasikara. Ary zay tsy ekeko tsony. Ny amaliko an'le teny amaranako kely an'le teninao zany le hoe ahoana zany ny anaovana andreo arendreo malagasy any. Ameko anareo ny stratégie natongavany Dubai ohatran'izao. Le Dubai ny désert, mpiandro omby, mpiandro osy, zay ny Dubaien. Fa tsy mahay resaka finance izy, tsy mahay manoratra sy teny, mamaky Korana ary tsy hainy. Mamaky teny zany tiako resahana. Fa inona nataony? Andao izy ampianarina ny tanohy ny zanaka. Tena velany aloha vahiny. Nanao nametraka ny développé teo. Fa rehefa navelan'izay le zanany amin'izay fa rehefa miverina avy any amin'ny université. Kisaka daholo. Ohatran'ny androany zao Carrefour monopole ny distribution any amin'ny Middle East, any amin'ny Moyen-Orient. Dia ina zavatra mitranga, efa manomboka hainy zareo amin'izay le manao distribution, nanangana amin'izay zao dia roana tsikelikely amin'izay le Carrefour. Ny tika tongavana dia zao. Betsaka mahasamy hafa tsika amin'ny Afrikanina sy ny Arabo. Dia tsika malagasy be da be ny ankizy mianatra. Ary ireo mpianatra ireo no entina andrafitra hitantana. Ianao miteny teo hoe Solima, Hermad, Odima, Sevima, rehetrarehetra. Fa ny zavatra teneniko anareo dia zao, raha olona manam-pahaizana no mitondra an'ireny ka tsy olona anatin'ny kolikoly aza ny fantatro ange tsy hay Kristian ange dia Jean Solima tao. Aiza le rangazo? Zay ny tiako resahana le olombelona entre parenthèse resan'ny Torino koa izy. Ina entre parenthèse. Non, ny any fitoriana aloha ny ana dia olona roa, Mamra Vatomanga sy Andro Rajoelina. Afaka toizanao. Dia rehefa ny tsy Kristian raha tafiditra anatin'izay dossier rehetrarehetra satria io nge tsotra be le fitoriana. Le fitoriana noho le vola hita mipetraka. Fa tsy hoe toritoriana fotsiny ny olona. Misy vola amina $1,000,000 eto, misy $1,000,000 eto, dia io no ahafahana mijery azy. Amaranako tenan'le teny teo fotsiny dia zao hoe hitanareo hiditra resaka spirituel kely. Iny zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity dia nohontsika malagasy very repère. Rehefa tao anatin'izay fanjanahantany sy ny apres amin'ny fanjanahantany tsika dia narirarira daholo ny momba ny sotoavina malagasy. Dia ny zavatra mitranga dia zao adina resaka atim-panahy fireneny ity. Za scientifique, za olona manana polytechnicien intelligence artificielle, fa nefa ny zavatra tsapako eto dia tena miainga amina zavatra tena maizina le firenena. Androany dia mahatsapa fa fifoazana ny ilaina eto amin'ity fireneny ity ary zany ny mahatonga manohana ny GNZ hoe ndao ifo hiaraka amin'ireo tanora ireo ary ireo tanora ireo no apatsiahantsika lehibe. Androany
ny zavatra mbola pitaiko de tsotra tsy hoe resaka mamaly faty eo averiko any hitako ny kabariny ngiandro rajoelona maly hoe alao tsy mamaly faty izao zay kristianina za tsy mamaly faty raha namaly faty zavatra hafa tsy mipetraka tany Dubai ianao fa no fanajako amin'ny Madagasikara satria anao président en république de navely ianao mipetraka any fa azo atao no manenjika anao fa androany tsy noho ny Rado Rafalimanana na hoe mifampigafigafy teo foana tsika amin'ny rahalahy fa ny zavatra androany de ny vola amin'ny malagasy mila miverina ary eto ny teny aminareo malagasy hoe ireo fananany zareo eto Madagasikara reo aza robaina fa rehefa tonga amin'ny ray andro tondra fantsakansika dia averina malagasy ireo zavatra rehetrarehetra eo amelomantsika anty Madagasikara ty efa maraparana azy tsika inona no everinao zany fa solution vaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao neny akanjany 13 May miantsoantso miala Andriamatoandry Rajoelina Andriamatoandry Rajoelina araka le nitenenao teo mbola ny kabary mbola izy aloha zany ny filoham-pirenena ny eo amin'ny tafika efa hitantsika daholo ireo karazana mouvement sy fihetsiketsehana samy hafa ireo ny eny amin'ny Assemblée nationale raha vavao teo ny ravany filoham-pirenena ihany koa izay antenimieram-pirenena zay inona no vaolana na solution men'ny Rado Rafalimanana afahantsika mivoaka zany amin'izao atao hoe crise zao sy ametrahana le hoe rafitra sy fitantanana vaovao eto Madagasikara anapiko an'izay fantanin'ny Toko Benjamin zay andray anjara amin'izay fifidianana ho avy eo ve ny Rado Rafalimanana na firy volana na firy taona aorian'le hoe fandaminana eto amin'ny firenena ok ny zava-rehetra tsy maintsy misy vahaolana ary savorovoro kilatona ozy ny fomba fiteny malagasy dia zavatra tsapa aloha androany de tena mikorotana tanterakitsika fa ny vahaolana avy aty amiko de anankitelo mifandraiky voalohany aloha amiko Andry Rajoelina tsy tokony eo tsony zay aloha anankirehefa tsy eo koa izy la inona lalàna mipetraka na inona lalàna mipetraka efa nanao fuite à l'avant izy efa nitsoka izy ary faharoa nisy ingérence niaraka tamina firenena izy zay ny mahatonga anay apitaiko anareo eto zany hoentiko eny amin'ny 13 Mai tenako de ndihidina eny amin'ny 13 Mai de hitondra ny lettre taratasy tsy fanekeko ny ingérence ataon'ny frantsay eto amin'ity firenena ity zay rahany tsy kombakomba amin'ny Andry Rajoelina ary izy satria roplanina maramila frantsay ny nakasy teto zany ny atao hoe trahison dikan'izay zany aloha de Andry Rajoelina aloha na inona resahany de tsy tokony filohan'ny repoblika tsony izy zay aloha anankiray faharoa ahora ny atongavana an'izay inona ny tokony atao dia tokony isy gouvernement farave aingany io tsy misy resaka hoe inona fa militaro civil satria consensus zany fa militaro civil sa hoe mbola ho avy am'izay fa militaro civil aloha no tokony hipetraka eto militaro civil zay misy ny maramila satria nony izareo tsy hoe kory hoe inona ny ilay maninona tsy maintsy asiana maramila fa maramila koa feno manampahaizana de mila mamerina kely tsika discipline satria am'izao tsika miteny zao tsisy olona tsony lasa tsokany ny dafy daholo za zao vao malina na eno hoe na ministre finance teo ary lasa efa lasa malina tre avion ny zavatra tiako atongavana zany dia mila discipline fa ny civil dia tsoako le teny hoe technocrate fa mila olona right person in the right place tsika zany hoe olona tena avanana le secteur izy manendry amin'ny prime ministre ny prime ministre de tokony apetraka io le teneniko hoe misy andreo tanora reo eto am'izay za tsy mampiditra ny GNZ ho politika fa ny tanora zany manakabara raha izay alohanao kroy raha izay faharoa rehefa tena mipetraka zay le atao hoe consensus eo am'izay le mot consensuel ny tenenao teo le misy consensus ny consensus tsy eken'ny saiko de le consensus politique satria le consensus politique de ohatrany hoe tsy maintsy ifanarahana de zaraseza foana fa eto de mitsodika amin'ny tena manam-panahy sy manam-pahaizana dolo arenina le Madagasikara
io zany zavatra anankiray a tsy misy tsony hoe kalolo kotana na kotana zao fa lizy aloha mbola raky niteneniko a ny faharoa tsy maintsy aloha manao conclave ny politika ny mpanao politika rehetrarehetra hitanareo ngambany anareo re mpanao politika lehibe teo amin'ny 13 mai tsy nekeny ZZ nareo ny antony de tsotra nareo efa teo e reo fa teo foana dia zay ny mampatonga ana amin'ny teny hoe asiana consensus zany asiana conclave ho an'ireo mpanao politika rehetrarehetra dia ny gouvernement teto a tonga dia gouvernement andrafitra zavatra telo ny tsy maintsy ataony voalohany aloha dia izy zany a hiprépare an'le atao za tsy tia an'le teny hoe transition fa ametraka aloha voalohany indrindra ny famerena aingana be resaka économie satria ny toe-karena zany a ny olana le olana am'izao satria lasa ohatrany hoe mijanona daholo aloha zavatra atao rehetra eto Madagasikara nefa raha vao tsisy vola miditra tsika nankaram-pampanjakana tsy ho voaloha dia ny toe-karena misy zany aloha mendraikitra aingana be aloha provisoire zany ny atao hoe ohatran'ny atao hoe plan Marshall io zany tsy resaka programme hoe daonao ianao ve tsy mieritreritra hoe ny lalam-panorenana manahoana le raha-pifidianana zay rehefa vita zay atao amin'ny conclave dia en parallèle zany ny fanjakana mandeha dia ny conclave mandeha dia mamoaka lalam-panorenana vaovao tsika zany resanao zany tsisy andro rajoelona tsisy filoam-pirenena zany eto efa tamin'ny tebo vao nanomboka ty émission ty dia niteny anao hoe zany andro rajoelona zany tsy tokony ao anaty kadso satria izy ny olana ity zao zavatra antrano raha nalefa malalaka nge lay ino moa izy ty le fitakin'ny tanora jereo zao ny eny amin'ny 13 mai tsisy maninona tsisy mandroba raha nalefa nalalaka io tsisy naninona anazy na izy rehefa nandefasako WhatsApp hoe alao alalaka fa azo anaovana répression faliny ianao sa izy tsy mamaly satria zay le teneniko izy tsy mamaly anjara amin'le fifidianana ihany ve zany aorin'le fanovana zay mitakina zao aloha androany aloha tsika zay zany mba ampianariko ny mpanao politika malagasy aza maiky nareo zay mampatonga ny tsy eken'ny geny zay zareo rehefa mikabary eo amin'ny 13 mai satria ny olana dia zao ny zareo kajy politika za mbola tsy tia resaka kajy politika satria za rehefa nitery hoe za mbola sitaka politika fa ny aloha fanarenana amin'ny Madagasikara zao dia zao inona ny zavatra mahana amin'ny problema Madagasikara zao zara ny firenena matanjaka mikorota amin'ny Madagasikara dia amin'izay rehefa ianao ohatrany hoe miady mivady rehefa miady mivady ianao a dia mikorotana ianao a dia tsy miasa rangahy tsy miasa ramatoa dia nona dia lay tonga amin'izay le vadikelyn'le ramatoa le rangana le ramatoa ino mame vola zay ny zavatra henantsika izao mila ny atao hoe fandavatena ndrehetra anatin'ny atao hoe patriotisme fitiavana Madagasikara zay zany ny zavatra anankiray ka ny amaliko anao hoe am'resaka aloha fitaina aloha ireo zavatra ataontsika ireo dia tonga amin'izay a rehefa tena tafapetraka ny atao hoe satam-pirenena eto averiko tsara misy satam-pirenena netiny même DRM zay zaka amin'ny frantsay ary io satam-pirenena io lasa vaty hoeka fa rehefa tena tafapetraka sy mipetraka io fotsiny io ny atao hoe teny miakamidina ny zavatra iainantsika hatramin'izay hatramin'ny fanjanatany hatramin'ny androany ataon'ny ngarajoelona dia teny midina zay eritreriny ihany ny atao asiana terrain synthétique ny akandreo asiana zao ary asiana zao ry za zao vao nijery an'le vidéo hoe manao inventaire maramila ny apale diavlo gaka mahita an'le moto dre mifona fa ataoko teny mahitsy azo ohatrany kilalaonankizy le izy satria zany lasa capricen'le président no zavatra atao eto fa misy tek miainga avany fotsiny enoy ny fokon'olona io tsy resaka rafitra fotsiny fa resaka toe-tsaina faranatsika ny fandarana satria fa mandeha fotoana asa ino no azonao amezana azy na misy afatra ihany ko tenao petraka indrindrandrindra am'izao zava-misy zavatra tsotra ny afatra apataiko an'ny malagasy dia zao mila mijorontsika masa manova ny fitantanana amin'ny Madagasikara ary mila mijorontsika masa mijery ny hoavin'ireo taranak'ireo ary zay ny mbola isitomako ny sainy tsirairehetra na ny any amin'ny maramilo na ny any amin'ny mpitondra fivavahana na ny any amin'ny ray aman-drenin'ny tany na iza ny rado rafanomanana dia tia miteny atsika rehetrarehetra hoe ndao ametraka an'ireo laminy ireo
sina conclave a de sina gouvernement tsy misy politicien fa tena amerina vetivetika aloha lahy atao hoe firafitry ny fanjakana malagasy de manomana an'ireo rafitra ireo ary ny fahatelo de zao idiolo Madagasikara aza manaikitsy atenitenenina tsy zay président de république avy nivelany ihany ka miteny hoe misy problème eto mialatsiny satria izy tonga de mahintsintsy de itsiko izy satria iza moa izy ianao tsy makan'le manao ingérence an'le firenenao ny firenen'olona de ianao indray mamelesino an'le olona tsy mety tsony mety le ray aman-dreninay sy le zokinay sy mety ry zareo mitondra eto ny azonareo baikona amin'ny frantsay za androany a tsy manaiky tsony a ary zay nitenenako ny tanora malagasy rehetrarehetra tsia nanao Burkina Faso de azo atsika koa manao an'izay zay ny zavatra anankiray mitodika manokana koa amin'ny maramila indrindrindra nareo rahalahy ao amin'ny Kapsaty fotoanan'izao ijoroantsika ijoroana ao anatin'ny fitondrana ny anjara birikitsika malagasy tsy akory politika ny ilainy tsy akory resaka hoe misy heretsy de andeo izara zezy non maramilinareo ndao arafitra fotsiny misy zay tsy maisy bika tsy mahay fatabary ny resaka international aza mananareo tsika madame mazany be da be malagasy mavita an'izany ohatran'izany koa ianareo atao mpahilalana tsy vitany hoe ka mena ambany mena mijoroanareo andao ampiarina ny tantandalana fotoanan'izao mifo tsirairay avy tsika miaraka mitondra ny atao hoe malagasy Madagasikara malagasy aza manaiky ampitahorina hoe karaha veloma tompoko samatain'Andriamanitra tsika